eny ary ho toizytsika ny deuxième partie a iresakitsika ny momba ny hoe iresakitsika aloha ty amboarina fa tsy mety tsara voila iresakitsika ny resantsika voalohany zany teo a ny momba ny azo fijaliana avelo kely fotsiny a le synthèse teo a misy zavatra anankitelo mazava tsara ny asa mpamonjeny nataon'i Jesosy a ny azo fijaliana ny fitsanganany tamin'ny maty sy nandefasany fanamasina ary ny fahatelo a ny fiverenany ampiseho ny tena famonjeny tanteraka reo zavatra telo reo zany resantsika voalohany tao anatin'ny video voalohany ny resaka azo fijaliana zay nahitantsika hoe zavatra anakirongeza be ny vitan'Andriamanitra teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy a ny vitany voalohany teo amin'ny azo fijaliana dia namela nelokontsika izy taloha ankehitriny ary mandrakizay ary ny faharoa niara-maty tamin'ny teo a ilay natiora atsika taloha niara-maty tamin'ny Kristy teo lay olona taloha ilay isika taloha lay ego atsika niara-maty tamin'ny Kristy teo mila mazava tsara zany zay zavatra anakiroa zay tsy misy nenenina nataontsika zany fa Jesosy avokoa ny nanao an'izany rehetrarehetra zany ary zavatra efa vita zany efa niteny Kristy teo amin'ny azo fijaliana hoe vita de vita zavatra faharoa manaraka an'izay a alohan'ny idirako kely amin'ny asa mpamonjena nataon'i Kristy teo amin'ny fitsanganana tamin'ny maty a de tena zavatra kely alohan'izay raha mijeritsika ao amin'ny Hébreu toko fahaefatra Hébreu toko fahaefatra zao ny teniny ao amin'ny Hébreu toko fahaefatra ny andinin'ny fahatelo satria hiditra tanteraka eo amin'ny resaka io mihitsy tsika momba ny fitsarana fa isika zay nino izy izy miditra amin'izany fitsarana zany araka ny voalazany hoe toy ny anako tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy de tia ny tena partie tena important na dia vita hatramin'ny nanorenana izao tontolo zao aza ny asa ozy izy na de vita hatramin'ny nanorenana an'izao tontolo zao a aza ny asa de akoatran'izay a i Paoly a any amin'ny epistiliny any a fetety fotsiny a ao amin'ny Koritiana angambany izy iny raha tsy diso Koritiana faharoa toko fahaefatra ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo Koritiana faharoa toko fahaefatra andinin'ny fahavalo ambin'ny folo zao ny tenin'ny Paoly ao fa fito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo fa mifahoriana maivana ozy izy vetivety foana de mainka miasa fatratra indrindra ka mantanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakariva ho anay raha tsy mijery nita zay ozy izy fa nitsita fa nita ozy izy vetivety foana fa nitsita ozy izy a maharitra mandrakizay fa nitsita maharitra mandrakizay tiako zava amitsika kely aloha hoe ny famonjen'Andriamanitra tao amin'ny tontolo ara-panahy araka io teny eo amin'ny Hébreu io hoe efa vita hatramin'ny fanondrenana n'izao tontolo zao ny asa ozy izy a de nidikan'izany a tao amin'ny tontolo ara-panahy efa vita ny asa ao amin'ny tontolo ara-panahy efa vita ny asa mila azontsika tsara ny asan'Andriamanitra efa vita ao amin'ny tontolo ara-panahy fa saingy zao eo amin'ny tontolo ara-nofo a eo amin'ny tontolo ara-materialy a de mbola tsy miseho zany fahatanterahan'ny asan'Andriamanitra zay efa vita zany tsy mbola miseho zany ny famonjena na ipeterana ny apokalipsy de miteny ozy izy hoe Jesosy Kristy ozy ilay zanak'Andriamanitra zay efa novonoina talohan'ny fanondrenana n'izao tontolo zao l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde zany hoe talohan'ny fanondrenana n'izao tontolo zao Jesosy Kristy de efa nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fijaliana efa nanolotra ny ainy ho famonjenantsika zafady fa tsy hoe teo amin'ny azo fijaliana efa nanolotra ny ainy ho famonjenantsika tao amin'ny tontolo ara-panahy fa saingy roa arivo taona lasa teo Golgotha vao naseho an'Andriamanitra ny famonjena tamin'ny alalan'ny azo fijaliana zay vao naseho any teo amin'ny tontolo hita maso le izy
inona dikan'izany ny zavatra rehetra de efa vitan'andriamanitra ao amin'ny tontolo tsy hita maso fa saingy asehoany amin'ny fotoana ny avy eo amin'ny tontolo hita maso mila azontsika zay fa raha vao tsy azontsika zay ny tena atao hoe finoana mila azontsika zay satria ny zavatra rehetrarehetra manodidina an'izay a ny zavatra rehetra ny atao hoe finoana itsika tsy manery an'andriamanitra fa ny finoana de mandray zay efa vitan'andriamanitra ao amin'ny tontolo hita maso ny finoana tsy fanerenan'andriamanitra velively be de be ny mpitory zay diso tanteraka satria mieritreritra fa manao an'izao a de manetsika an'andriamanitra tsy tompoko ny finoana de fandraisana n'izay zavatra efa vitan'andriamanitra rehetra ao amin'ny tontolo ara-panahy ary asehoany eo amin'ny tontolo hita maso zay ny atao hoe finoana iverina am'izay ary tsika am'ilay fitsanganan kristy amin'ny maty ity no anisan'ny tena zavatra ngeza indrindra satria ozy izy paoly hoe raha tsy natsangany kristy ozy izy a de foana ny toroteninay a ary foana ny finoanareo ary mbola ao anatin'ny fahotanareo ihany ianareo zany hoe ny azo fijaliana zany ny dikany raha ohatra ka tsy nitsangana tamin'ny maty jesosy kristy de lay fahafatesana tambon'ny ota fotsiny nalohany fa ny dikany raha tsy nitsangana izy voatery tsy maintsy misy sorona hafandray amelana ny helokontsika sy ny fahotantsika satria lasa tahaka ny zanak'ondry tany amin'ny testamenta taloha tany amin'ny sorona izy ny vonoana de afaka eritaona haverina indray fa na sarobidy nytindre mandeha ty teo golgota dia nitsangana tamin'ny maty ny sorona nitsangana tamin'ny maty lay sorona jesosy kristy resy ny herin'lay fahafatesana tambon'ny ota mila azontsika zay resy ny herin'lay fahafatesana tambon'ny ota ary ny dikany hoe resy ny herin'ny fahafatesana tambon'ny ota tsy manan-kery amintsika intsony ny fahafatesana aloha ny voalohany indrindra ny fahafatesana ara-panahy ary ny faharoa manaraka an'izay ny fahafatesana ara-nofo de passage fotsiny andalovantsika iainantsika ao anatin'lay efa fiainana iainantsika ao anatin'lay fiainana le tena fiainana mandrakizay efa manomboka ety am'izao tontolo zao ny fiainana mandrakizay efa manomboka ety am'izao tontolo zao zao ny tenin'ny jauna any amin'ny epistiliny jauna voalohany toko fahadimy izy iny raha tsy diso epistiliny jauna voalohany toko fahadimy zao ny tenin'ny jauna ao toko faraka amby folo ary zao izy izy ny fanambarany fiainana mandrakizay ozy izy nomen'andriamanitra atsika ary ao am'zany an'zany fiainana zany zay manana ny zanaka ozy izy manana ny fiainana izay tsy manana ny zanak'andriamanitra de tsy manana fiainana izany nosoratako aminareo izy izy zay mino ny anarany zanak'andriamanitra mbo fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo au présent daholo io conjugué au temps présent daholo io manana fiainana mandrakizay tsy hoe hanana fiainana mandrakizay fa manana fiainana mandrakizay inona ary ny asan'ny fitsanganany jesosy kristy teo maty mila azontsika aloha rehefa nitsangana tamin'ny maty jesosy kristy de resy ny fahafatesana resy ny fahafatesana ny sokatra ny varavarana makao amin'ny taberina kely efa nisokatra teo amin'ny azo fijaliana zany fa nisokafan'andriamanitra midanadana satria lasa accessible amin'ny olona rehetra zay mino zany fiainana mandrakizay zany tsy noho ny amin'ny herintsika mbola tsy ndriko foana fa noho ny amin'ny nataony jesosy kristy zany vavahady ozy izy raha zany idiran'ny olona de ho vonjeny izy ozy izy nisokafany jesosy kristy ilay vavahady nitsangana tamin'ny maty jesosy kristy manomboka eo izy ozy izy lay lama to amin'ny maty zany hoe zay mino azy rehetrarehetra de manaraka an'izay lalan'izay nitsangana tamin'ny maty kristy ty aloha mazava tsara itsika mbola tsy nitsangana tamin'ny maty satria mazava be mihitsy ny zavatra tenenin'ny paoly itsika mbola tsy nitsangana tamin'ny maty fa kristy no nitsangana tamin'ny maty i kristy no efa nitsangana tamin'ny maty itsika mbola tsy nitsangana tamin'ny maty mihitsy satria zao ny tenenin'ny paoly ao amin'ny timoty faharoa toko faharoa ny andin'ny fahavalo amby folo zafady zao ny tenin'ny paoly ao fa laviro izy izy mifibedivedena foana fa mbola androso amin'ny ara-tsi-panahy ihany izy ireny ary ny teniny de andany tahaka ny aretina miady isan'ireny ozy izy imeneo sy fileto
izay nani tamin'ny marina ka nylaza fa efa lasa sady ny fitsangana amin'ny maty ozy izy de mamadika amin'ny finoan'ny sasany ralareo zany nylaza hoe efa nitsangana tamin'ny maty tsika efa ressuscité tsika efa corps ressuscité ty iainantsika ty tsy mariny zany. Jesosy Kristy no nitsangana tamin'ny maty voalohany ary rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristya de resiny ny fahafatesana. Zay manambara fa tsy manan-kery amintsika intsony ny fahafatesana tambiny ota satria efa reseny Jesosy Kristy zany. Fa zao kosa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy de naniraka ny fanahy masina izy, naniraka ny fanahy masina izy ary rehefa naniraka ny fanahy masina izy de ozy izy mantsy mpianatra hoe azo eranareo zy izy amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo. De resaka kely anio satria io tena anisan'ny zavatra tena important be. Ozy izy Paoly hoe tsy za tsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko. Jaona mpanao batisa rehefa nanondro an' Jesosy de osy izy Jaona hoe indro ozy izy ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra amin'ny fahotany zao tontolo zao. De rehefa avy eo Jaona de zao no niteneniny, za tsy maintsy miaina ozy izy fa izy kosa tsy maintsy mitombo. Zay no niteneniny Jaona. Fa i Paoly kosa de niteny hoe tsy za tsony ozy izy mivelona fa Kristy no velona ao anatiko. Zavatra roa samy hafa reo. Ary ny mahasamy hafa an'ireo dia ny azo fijaliana sy ny fitsanganana amin'ny maty. Jesosy Kristy no ivo. Raha mbola tsy niakatra teo amin'ny azo fijaliana Jesosy de ozy izy Jaona mpanao batisa, za tsy maintsy miaina ozy izy fa izy kosa tsy maintsy mitombo. Fa rehefa nandalo ny azo fijaliana Jesosy Kristy tombo ary rehefa niara-maty fantatry Paoly fa niara-maty tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izy de ozy izy amin'izay Paoly hoe tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Ary Paoly arany amin'ny Kolosiana de nasany teny ozy izy hoe fa efa maty ianareo ozy izy ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Inona dikan'izany zavatra zany? Ny tena kristianina ry havana ka efa nandalo ny finoana fa efa maty niaraka tamin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana izy tsy mitondra ny hazo fijaliana intsony. Fa efa niara-maty tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsisy olona maty mitondra hazo fijaliana zany. Efa niara-maty tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izy. Finoana ny resaka eto. Ary ny faharoa manaraka an'izay, nitsangany Kristy de lasa Kristy ny velona ao anatiny. Tsy hoe miaina izy na mitombo, tsy izany intsony, fa efa lasa Kristy ny velona ao anatiny. Efa maty izy ary ny fiainany miara-miafina ao Kristy. Finoana ny resaka iresantsika an'izany. Rehefa ny oloko marina ozy izy ny tenin'Andriamanitra de velo ny finoana. Ny finoantsika de mifototra amin'ny asa-pamonjena vitan'ny Kristy fa tsy mifototra amin'ny zavatra ataontsika akory. Zay tena mila mazava tsara. Tsy tsika ny fototry ny famonjena fa Jesosy Kristy ny fototry ny finoana azona famonjena. Ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana sy teo amin'ny fitsanganana. Miteraka inona eo amin'ny fiainantsika kristianina no hoe tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Miteraka inona eo amin'ny fiainantsika kristianina no hoe fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Inona ny dikan'izany? Maty ilay olona taloha. Lasa ilay ego an' Jesosy Kristy no velona atao anatintsika. Inona ny dikan'izany zavatra zany? Iresakitsika voalohany ny fitiavana. Zao ry havana ny mila zavatra azontsika tsara. Tsy natoerantsika olombelona no mity ary naty arytsika olombelona ny fitiavantsika de fitiavana mila tambiny. Ny fitiavantsika olombelona dia fitiavana superficiel. Matoantsika amin'ity de mila tambiny. Rehefa tsy mahazo tambiny tsika de mba tsy manome tsika. Zay ny fitiavantsika olombelona. Ka raha Andriamanitra raha miteny hoe tiavana namanao tahaka ny tenanao, tiava an Jehovahandriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. De raha manontany ianao vitanao ve zany? Tiavan'i Jehovahandriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Vitanao ve zany? Tsy haiko ianao raha sahiteny hoe vitanao zany, fa tsy vitantsika zany. Vitanao ve ny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao? Tsy vitantsika zany. Fa saingy zao kosa, rehefa maty niaraka tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliantsika, ary rehefa mino tsika fa maty niaraka tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ary mino tsika fa nitsangana tamin'ny maty Kristy ary indro lasa velona atao anatintsika, de ilay Kristy fitiavana ny velona atao anatiko. Tsy izany miezaka hitiny hafa, fa satria mino fa efa maty ary Kristy ny velona atao anatiko, de ilay fitiavan'ny Kristy ny azoko mitiny hafa. Ilay fitiavan'ny Kristy fitiavana Andriamanitra, ilay fitiavana i Kristy fitiavana no lasa afaka mahay mity an'Andriamanitra fa tsy izaho akory.
za efa maty tak zany ny fanetretena raha za tompo sy mpamonjy azy izy jesosy manasa ny tongotrareo ianareo koa tokony ifanasa tongotra ianareo koa tokony ifanasa tongotra ohatra ny ahoana ny dikan'izany tsika olombelona tsy afaka hanana fanetretena resaka fotsiny ny hoe manana fanetretena fa raha tsy kristy mivelona ao anatinao ny fanetretenan'i kristy no lasa fanetretenany olona zay mino fa maty niaraka tamin'i kristy izy nitsangany govelony kristy ary lasa velona ao anatiny asan'ny fanamasiny zany ny famelan-keloka sarotra amintsika olombelona ny amela heloka fitenin'ny olombelona ny hoe mamela fa tsy manadino tsy possible amintsika olombelona ny amela heloka fa reo sasena foany ny souvenir iny fa ozy izy jesosy tamin'ny petera ozy izy petera impiry ozy izy petera manoa tamiko ny rahalahiko de tokony avelako de ozy izy jesosy hoe impito am'y fitopolo impito imbetsaka ihany zany ao anatin'ny ray andro de raha isany an-tsaina hoe misy zavatra ataony rahalanao na ny olona tena tianao averiny impito am'y fitopolo impito zavatra efa tsy tianao vitanao ve ny mamela heloka asa aloha fa za aloha tsy mahavita fa jesosy kristy ilay mpamela heloka rehefa velona ao anatin'ny olona ozy izy jesosy kristy teo amin'ny azo fijaliana mamela ny elony fa tsy fatan'izay ataony de le famelan-keloka i jesosy kristy mpamela heloka ny velona atao anatiko noho izany normal lasa fruit lasa vokatra ny famelan-keloka lasa vokatra ny famelan-keloka rehefa tena azo ny olona tsara fa jesosy kristy mivelona ao anatiny de tokony ho azo ny manombokeo fa jesosy kristy ny manao ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainany zay ndikany hoe miovà amin'ny fanavozana an-tsaina ho tadidio aoka ho fantatritsika tsara fa jesosy kristy ny velona ao anatinao jesosy kristy ny velona ao anatinao de mila azotsika fa itsika zany olona manana ny fanahany kristy ny olona efa maty teo amin'ny azo fijaliana ary efa mino fa efa maty teo amin'ny azo fijaliana ary mino ny fitsanganan'i kristy mino fa kristy ny velona ao anatiny dia tokony mahazo tsara fa manana ny fanahany kristy izy eo ny fahateraham-baovao mila mino izy fa manana ny sain kristy zay ny tenenin'ny paoly izahay ozy izy manana ny sain kristy fa telo fo vaovao sy fanahy vaovao ny ao anatiny lay fo vato lasa fo nofo ahafahany kristy miasa ary ny farany indrindra lasa ratsambatany kristy lasa corps du Christ ratsambatany kristy atoloro ny tenanareo fanatitra velona masina kasitrahana fampompanay mety ataonareo zany tsy misy idiran'ny resaka lalàna ty resaka ty tsy misy idiran'ny resaka lalàna sy ny didi folo fa manomboka eo kosa lasa tenany ratsambatany kristy manana ny fanahany kristy manana ny sain kristy manana fo vaovao sy fanahy vaovao ary lasa ratsambatany kristy ilay olona zay nandalo sy nino an'ireo zavatr'ireo maty niaraka tamy maty voavela eloka teo amin'ny azo fijaliana maty niaraka tamy kristy teo amin'ny azo fijaliana nitsangana tamy maty kristy ary lasa velona ao anatiny io fahaveloman' jesosy kristy ao anaty io ry havana manomboka eo ny olona ny miditra amin'ny atao hoe fitsaharana fitsaharana mitsahatra satria nahoana satria manjary lasa kristy avokoa ny manao ny zavatra rehetrarehetra ary kristy no mibaiko aho amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataoko miova amin'ny fanavozana ny saina rehefa fantatro fa jesosy kristy mivelona atao anatiko de fantatro fa indro efa lasa ny zavatra taloha indro efa vaovao reo de manomboka eo de manomboka fantatro am'izay ninina zavatra mitrango eo amin'ny tontolo hitamaso de manapa-kevitra hijery ny tontolo tsy hitamaso sy ny sy famonjena efa vitan'ny kristy ho ahy mitsahatra amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy mijery ny tontolo hitamaso ny dikany hoe maty ry havana mila azotsika tsara maty ny nofo sy ny filana ity vatantsika ity tsy mbola maty eo amin'ity vatantsika ity mbola misy retsim-pandrenesana dimy maso ny sofina ny orina ny vava sy ny sensation amin'ny hoditra mbola eo reo zavatra ireo a contakta zay contakta atsika eto am'izao tontolo zao be de be ny zavatra hitan'ireo fa saingy zao ny zavatra hita amin'ny masoko rehefa fantatro fa maty a de tsy manetsika nininina ty amboko intsony tsy manetsika nininina ty amboko intsony mety ahita zavatra mahasorena
mety ahita zavatra misafotofoto a mety ahita zavatra maro isan-karazany a fa tsy manetsika nininona ty amiko ntsony satria nahoana satria efa maty teo amin'ny azo fijaliana nofo sy ny filana zany matonga ny ten'andriamanitra miteny hoe tezera ozy izy fa aza manota inona dikany hoe tezera fa aza manota mety aheno zavatra mahasorena mety ahita zavatra mahatezitra fa saingy zao tsy mitarika ho any amin'ny famaliana faty iny tsy mitarika ho any amin'ny otropo zany filana no mitarika ho any amin'ny otropo filana no mitarika ho any amin'ny fahateze ho any amin'ny fanotrehana valifaty filana no mitarika andeha hisaintsaina ratsy vokatry ny fahatezerana fa nininona zavatra reko hitako tsapako am'ireo 500 reo de efa maty mino fa efa maty ny nofo sy ny filana de manomboka eo mitsahatra tanteraka zay no natonga ny paoly ny teny hoe raha mijery ny tsy hita zay ozy izy fa ny hita ozy izy mandalo vetivety foana ny tsy hita ozy izy maharitra mandrakizay manapa-kevitra ny fantoka hijery an' jesosy kristy sy ny asa-pamonjeny fa tsy mijery ny zavatra hitan'ny masoko na ny zavatra reniny sofiko na ny zavatra voatsapany oditro na ny zavatra eniny lelako na ny zavatra eniny oriko tsy taritiny ny 500 intsony a tsy taritin'ireo 500 reo tsony lasa neutre ty tenako ty vatako ty lasa kory neutre ty ary azon'i jesosy ampiasaina am'izay tiany ampiasana azy satria ny fanahy ny velona atao anatiko ny fisaina ny velona atao anatiko ary ny fo vaovao sy fanahy vaovao zay connecté tanteraka amin'andriamanitra no ato anatiko ry havana ry namana ny dikany de tsotra hoe lasa mitsahatra mety andalo ny problème mety andalo ny zavatra maro isan-karazany fa saingy zao matoko tanteraka fa lay kristy velona atao anatiko ny tantana sy mivimbina ny fiainako manana piaha manana mpikarakara manana mpiantoka satria velona atao anatiko izy tsy zatsony no mitotototo fa izy no miasa andriamanitra ny miasa ao anatinareo izy izy na fikasana na mifanaovana antanteraka ny sitrapony zay nanomboka asa tsara tao anatinareo izy any ozy izy no atanteraka izany mandra-piaviny jesosy kristy ina dikan'izany ry havana manomboka eo tena shalom miatehatra tanteraka am'ilay jesosy kristy velona atao anatiko tsy mijery ny fifamahofahoana eo amin'ny tontolo hitamaso tsy miaino ny zavatra eno eo amin'ny tontolo hitamaso mety aeno an'izany ianao fa tsy taritiny zany tsy mijery ny zavatra hitamaso mety ahitany zany ianao fa tsy taritiny zany tsy taritiny zany ny émotion sy ny sentiment tsy taritiny zany tsony fa ny émotionko sy ny sentimentko de taritin'lay fitsanganan' jesosy kristy ary izy velona atao anatiko no mampitepo ny foko zavatra mila iainana zany ny havana zavatra tena mila iainana zany satria zavatra tsy vitany blabla zany tsy vitany blabla zany fa tena mila iainana rehefa eo anatin'ny olana ianao a indraindray misamboaravoara ihany tsy azo laviny zany tsika tsy parfait tsy azo laviny zany misamboaravara ianao anatin'ny olana eo anatrehany ihany fa rehefa amin'ny fotoana ianao manapa-kevitra hoe jesosy hijery ny asa-pamonjena vitanao any satria velona atao anatiko ianao de manomboka eo a de mitsahatra ianao eo anatrehan'ny ady sy nykorotana eo anatrehan'ny zavatra maro isan-karazana de mitsahatra ianao izy no manao ny zavatra rehetrarehetra izy no mity ary na ny obéissance ary ny obéissance resahana isaky ny metsika io obéissance ny jesosy ao anatintsika no azotsika manaiky ny tenin'andriamanitra fa tsy ny obéissance atsika nao vinanao vina mila azotsika zany ny finoana de mbola finoany kristy ihany koa de tia mba tiako tenenina kely a ny finoana ry havana tsy mitombona miaina ny fahatakaratsika n'le asa-pamonjeny jesosy kristy ny mety samihafa sy ny renouvellement ny intelligence fa ny finoana anankiray ozy izy petera any amin'ny epistiliny any rehefa naondrany epistiliny izy epistiliny petera faharoa ngambany zay ho any zay nahazo finoana tahaky ny anay ozy izy ho any zay nahazo ho any rahalahy ozy izy zay nahazo finoana tahaky ny anay zany hoe ny finoana anankiray ihany jesosy kristy ilay teny famonjena zay ihany ny finoana fa
ny renouvellement ny intelligence atsika mba tsy hitodika aty amintsika ho égocentrique fa hitodika tanteraka any aminy tadio fa arakaraky ny todiatsika ny jesosy kristy no ahitantsika ny fahazavany arakaraky ny ahitantsika ny alehibean'ny asa-pamonjeny nataony jesosy kristy teo amin'ny azo fijaliana teo amin'ny fitsanganany sy tamin'ny androany fanamasina arakaraky ny ahitantsika ny abean'izay asa-pamonjeny nataony jesosy zay ny abean'ny fahazavana hitantsika koa eo amin'ny kristy no ohatrany mampitombo ny fahalalantsika azy zay no mahatonga le hoe mitomboa amin'ny fahalalana ny jesosy kristy ny finoana tsy mitombo fa ny fahalalana ny jesosy kristy no manokatra ny masom-panahintsika ahitantsika ny asompehan'andriamanitra rehetrarehetra zay miasa eo amin'ny fiainantsika tsy tsika ny miasa eo amin'ny fiainantsika fa andriamanitra ny miasa zay no mahatonga andriamanitra ny miasa na ny fikasana na ny fanaovana ozy izy ahatateraka ny sitrapony ry havana tena tiany jesosy mihitsy eny atsika zay ny tena maro ny tena tiantsika ary zay no mahatonga hoe natolon'ny ainy ho famonjenantsika zay ny voalohany a de rehefa aveo a maty niaraka tamintsika nitsangana tamin'ny maty kristy nandresy ny fahafatesana tampony ny ota ary tonga velona ao anatintsika izy mba hanao ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika jesosy kristy ny velona ao anatintsika izy miasa na ny fikasana na ny fanaovana itsika efa maty itsika mitsahatra jesosy kristy ny miasa de misaotra indray a tapitra ty deuxième partie ty a ny troisième partie